Anino andro fanafahana apetrako ny telefonina afahanao mametraka fanontaniana 06 28 76 64 79 averiko indray mandeha 06 28 76 64 79 tahin'Andriamanitra indrindra tompoko. Ny Baiboly raisika vakio. Amen. Zay titran'le izy ao anatin'izay dia anafaka anao ny Baiboly raisika vakio. Raiso ny Baiboly ka vakio. Tsisy boky eto ambonin'ny tany mirakitra ny fisainan'Andriamanitra afa-tsy ny Baiboly. Amen. Tsy misy boky eto ambonin'ny tany masaky ny teny ary ny teny tsy mbola misy milaza isan'andro hoe aza matahotra afa-tsy ny Baiboly. Amen. Tsy misy boky eto ambonin'ny tany mirakitra ny zava-dehetra izay fantanteran'Andriamanitra manalonaliny aty ny famorenana izao tontolo izao sy ny zavatra kasainy bola atao amin'ny hoavy aman-taonany maro dia maro dia maro dia maro ary na dia ny fiainana anakôtra aza dia voarakitra ao anaty Baiboly. Tsy misy boky mirakitra izany zavatra izany afa-tsy ny Baiboly. Halleluja. Tsy misy boky mitahiry sy mirakitra mazava tsara ny fiefepon'Andriamanitra afa-tsy ny Baiboly. Halleluja. Ao amin'ny Baiboly io Andriamanitra no mizara ny fitiavana. Ao amin'ny Baiboly io Andriamanitra no manambara ny fiefepony. Ao Andriamanitra no mitahiry, no milaza, no mirakitra, no miteny, no midradradratra. Milazanao fa ndeilay Andriamanitra midradradratra. Raha vakianao amin'ny testamenta taloha dia midradradratra ny fahazahoako ny tena ataon'Andriamanitra rehefa milaza izy hoe mba ho fantaka rehefa izany Jehova, mba ho fantaka rehefa izany Jehova, mba ho fantaka rehefa izany Jehova. Mba ho tena fantatrao hoe manao fiainanao dia tena Jehova. Amiko rehefa mamaky an'izany saiko ianao rehefa amaky anao amaky izany ianao manomboka androany. Tsy mivoaka eto ianao raha tsy manapaka efa amaky Baiboly isan'andro. Amen. Dia hitanao tadidinao izay zavatra lazaiko izao hoe tena tahaka ny dradradratra fiavan'Andriamanitra miteny hoe ongory fongory 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 ianakio nareo fanao ratsy rehetra. Tsisy boky rakitra amin'izany afa-tsy ny Baiboly. Halleluja. Dia ao koa Andriamanitra tsy menatra nampiseho nambolaka
nataony fatabahoaka hita-pireneny. Fantatra izao tontolo izao, fantatra aty izany misiny ka manana ankehitriny aromandraka izay. Ilay fitiavany tsy misy toy azy, ilay fitiavany tsy takatry ny sainy, dia nanomezany an'i Jesosy Kristy zanany ary navolana ten'Andriamanitra hoe Andriamanitra nampiseho ny fitiavany antsika. Tsy menaka Andriamanitra mampiseho fitiavany. Halleluja! Lehilahy misy menaka mampiseho fitiavany amin'ny vaviny. Vehivavy misy menaka mampiseho fitiavany amin'ny vaviny. Ny fitiavana tsy azo afenina, profon'izany ilay Andriamanitra lehibe indrindra no nampiseho modely, nampisehony ariary fatabahoaka fatapirenena fa tianao izy, tia izao tontolo izao izy. Ary dia hoy n'Andriamanitra hoe fa toy izao fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany natokana mba tsy very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Halleluja! Tao atendrimohitsika ny vari teo a-Golgota, dia tsy menaka izy nampiseho ny fitiavany, na dia tamin'ny atao hoe tena fietrena farak'izay ambany indrindra azy no fomba tsy maintsy nampiseholy sy nampiariariny izany. Dia rehefa fatezana teo ambony azy fizaliana, rehefa fatezana tahaka ny tena fahafamboninazy, fa fatezana tahaka ny tena jiolahy ihany no ianan'izany, fa izany ilay fampiseholy ny fitiavany. Dia ny fiandro izy tamin'ny fotoana iray anatanterahany fampisehoana aminao sy lazany aminao ary anambarany aminao. Tsy reraka izy famerina izany ary tsy reraka amerina izany hoe tianao izy, tia izy, naseho ny fitiavany, naseho ny fitiavany. Tsy menaka izy na tena amerika azy ny fomba nanatarahany izao tontolo izao, ny fomba isehoana fitiavan'Andriamanitra dia namin'olona zanany natokana dia nanaiky izy. Ao amin'ny baiboly Andriamanitra no mampiseho sy mirakitra. Ny baiboly no mitahiry sy mirakitra izany. Ary izany na dia izay fotsiny tany saky teo afaranako eto ny tontolo dia tokony hatonganao hamaky baiboly. Amen. Fa mbola hitohy ny tantara